Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manonona ny fiadanany mamirapiratra ho eo am-bavahadinao mandrakariva amin'ny alalan'ity pejy ity. Androany aho zany dia amaly fanontaniana olona vitsivitsy na mety ho be da be ihany koa izay manana fisainana tahaka an'izao hoe Andriamanitra dia fitiavana. Donc zany amin'izy ireo hoe Andriamanitra fitiavana dia tsy misy zany afo be zany, tsy miexiste zany théorie hoe Andriamanitra fitiavana mampisy sy mamorona afo be izany, fa tena ho ambarako an'io hoe ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra ihany koa hoe Andriamanitra fitiavana amin'ny fijery anankiray dia nanomana mihitsy izy ny afo be, ny fitomanina fikitronanify ho an'ny olona izay misafidy ny ho andevon'ny ota, ho andevon'ny démonie, handeha sy hizotra foana amin'ny fiainana tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Ny zavatra tokony ho fantatsika aloha dia hoe ny antony mahatonga ny fotom-pampianarana tahaka ireny iraikitra ao anatin'ny lohan'ny olona anankiray dia voalohany indrindra. Possible tsy tafita amin'izy ireo ny elany filazantsara, la puissance de l'évangile, tsy voarain'izy ireo ny herin'ny soratra masina, imperméable izy. Zay ny teboka voalohany. Ny teboka faharoa dia hoe possible anti-tsotro zao le olona anti-kristy. Zany hoe ninona ambarana ho aminy mikasika ny filazantsara, mikasika ny herin'ny soratra masina, dia tsy ndriko fanondroany ihany koa hoe tena imperméable mihitsy le olona hoe anohatra foana izy, na dia fotsiny lazainao dia efa miomana izy. Hamoaka loko mainty zay le hoe toe-tsaina, toe-po, toe-panahy, anti-kristy. Ary ny fahatelo farany dia vokatry ny karazana dénomination voasasany atotoany, voapetaky ny vy mamay izy. Tena fitiavan'Andriamanitra ry havana, namorona ny afo be. Satria raha vakinao ny Apokalipsy toko faharoa andininy fahatelo amby roapolo dia hoe mandinika ny vosiny fo Yahweh Elohim dia mamaly anao izy, mamaly antsika rehetra izy, mamaly ny tsirairay avy izy araka ny asany avy. Izay zany raha fehezina dia hoe ambarako tahaka izao. Satria ianao misafidy ny ho andevon'ny démonie, satria ianao misafidy ny ho mpanolana, ny ho mpamoaka volamena, ny ho mpanao politika, ho amin'ny tsirariny, ho mpandainga, ho charlatan, ho mpangarom-paosy amin'ny alalan'ny filazantsara sy ny sisa be da be izay afaka anampianao an'izay, dia manaja an'izay safidinao zay Andriamanitra Tsitoha. Dia satria izy manaja ny safidinao, izay ilay toe-pon'Andriamanitra hoe Andriamanitra fitiavana, dia noho izay toe-ponao misafidy anao ratsy foana izay, dia ao anatin'ilay hoe manaja ny safidinao Andriamanitra Tsitoha, dia manomana afo be sahaza ho anao izy par rapport amin'izay toe-po sy toe-panahy, toe-tsaina no fikirinao sy no safidianao izay. Raha vao tsy izay mantsy no toetran'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra fitiavana izy fa Andriamanitra mpiatsara velatsia. Ka ahoana kosa moa hoe ianao ve misafidy hanolana, hisotro toaka, hijangajanga, mon'olona, hamoaka volamena sy ny sisa rehetra, hanao politika, hanambaka vahoaka amin'ny tsirariny, dia omeny paradisa ve ianao? Omeny Jerosalema vaovao ve ianao? Tsy mitombony zany. Tsy Andriamanitra fitiavana izy amin'izay fa Andriamanitra miatsara velatsia. Ka izay ny antony nahatonga anahy namoaka an'ity fanazavana tsotsotra ity ho anao hoe tena Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra Tsitoha, namorona ny afo be. Donc zany diso ilay fisainanao sy ny fieritreretanao hoe Andriamanitra ve fitiavana dia mamorona afo be. Ny Romanina toko faharoa andininy fahefatra sy hatramin'ny fahaenina azafady dia manazava an'izay Apokalipsy toko faharoa andininy fahatelo amby roapolo no vakitsika teo izay hoe maharo-po Andriamanitra, be famindrapo izy, dia ao anatin'izay hoe izy maharo-po sy be famindrapo izay dia mitaona anao hibebaka izy. Ary zany ny anton'ny fizaranay isan'andro isan'ora ety amin'ny tambatsotra, ny anton'izao pejy zao manaitra anao foana mitsoka trompetra hoe mibeba ianareo fefakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ka eo amin'ny andininy fahaenina amin'ny Romanina toko faharoa dia manamafy an'ilay Apokalipsy toko faharoa andininy fahatelo amby roapolo nozaraintsika teo hoe mamaly antsika tsirairay avy izy araky ny asantsika, ka par rapport amin'ilay soanao mbola mifikitra amin'ny fahalitoana sy izay tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra, dia Andriamanitra fitiavana, monsieur révélé foana Andriamanitra amin'ny Andriamanitra fitiavana azy fa tsy miimposer izy, dia manomana
afo be, manomana fitomanina sy fiketrohana ify izy hitehirizana anao, satria izay no compatible amin'ny toetranao no fikerinao sy notazominao tety an-tany tamin'ny andro fiainana amin'ny maha olona fandratonao ny expérience izao tontolo izao. Ka za manokana dia misarika foana ny saintsika sy manaitra antsika foana ho tonga saina hoe Andriamanitra tompoko dia fitiavana. Safidio ny fiainana, safidio ny vie éternelle, safidio ny salut, safidio Jesosy Kristy. Fa ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra lalina izany. Naseho an'teo amin'ny hazo fijaliana Golgotha, izay toe-po hoe Andriamanitra fitiavana izay. Voarahinao ny hafatra, raha soantsika rehetra tia anao Jesosy. Veloma tompoko.